Finaritra ny tena koa tafaraka aminao atao anatin'izao fandarana fantarony marina izao. Androany sika dia resaka makasika ny famadiana. Ny kristianina ve dia afaka mamadika na afaka manao famadiana. Izay no resahantsika amin'ity androany ity hoe tokony mamadika ve ny kristianina sa tsy tokony mamadika. Dia resahantsika izay ao anatin'ity lohahevitra androany ity ka manasanao anaraka hatramin'ny farany fandaharana. Ny famadiana angamba tsy ho azavaiko intsony hoe inona sinona avokoa ny zavatra atao ao anatin'izay famadiana izay, fa misy fomba maro be samihafa izay tsika tsiraray hafa efa samy mahafantatra n'izany avokoa, izay tafiditra ao anatin'ny fomba malagasy moa ny famadiana. Tany amin'ny fandaharana tany aloha dia efa niteny hoe betsaka ny fombantsika malagasy ary betsaka amin'izy ireny no tsara, izay tena tsara, fa betsaka amin'ny fomba malagasy ihany koa nefa no tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa fanompo-tsampy. Ary amin'ny maha-kristianina antsika dia mila mitandrina isika mba hamantatra hoe sitrapon'Andriamanitra ve ilay zavatra atao sa tsy sitrapon'Andriamanitra, satria fantatsika fa ny zavatra rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra dia fahotana, mitondra fahaverezana, mitondra fanakorontanana, mitondra faharavam-piainana eo amintsika izany. Ka raha miresaka famadiana isika dia tsara ho fantaritsika hoe ny kristianina ve dia afaka mandeha ary tokony mandeha, afaka manatrika sa tsy afaka manatrika an'izany famadiana izany. Raha ny ten'Andriamanitra aloha no resahana dia misy ten'Andriamanitra ny amin'ny bokin'ny Mpitoroteny toko 7 ny andininy 5 sy ny 9 izay milaza hoe ny maty ozy izy fantatry ny velona ozy izy fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona intsony fa adino ny momba azy na ny fifaliany na ny fahatezerany na inona dia tsy manana anjara intsony amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro izy mandrakizay. Any Mpitoroteny toko 7 andiny 5 sy ny 9 no milaza an'izay. Ka araka an'izay tenin'Andriamanitra izay zany dia ny olona anankiray rehefa maty dia tsy manana anjara intsony, tsy ozy izy hoe hadino ny momba azy, tsy manana anjara amin'izay zavatra atao aty ambanin'ny masoandro intsony izy, fa adinoina ny momba anazy. Ary ny olona rehefa maty, ny olona anankiray dia tsy afaka manao na inona intsony, tsy maheno intsony ny olona anankiray rehefa maty. Ny olona anankiray rehefa maty dia tsy afaka miaro intsony. Ny olona anankiray rehefa maty dia tsy afaka mitahy intsony. Misy irany ry-Jarasolon-dehibe anankiray izay hoe isika malagasy ozy izy no manan-karena indrindra raha tena mitahy tokoa ny razana, fa ny razana dia tsy mitahy zany, arak'izay irany ry-Jarasolon-dehibe izay. Ny olona anankiray rehefa maty tsy afaka miaro anao intsony izy. Ny olona anankiray rehefa maty tsy afaka mitahy, tsy afaka ivavahana ny olona maty, satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy misy zavatra azony atao intsony aty ambanin'ny masoandro, ozy izy ny tenin'Andriamanitra teo. Ka midika izany fa ny firesahana amin'ny maty zany na ny fivavahana amin'ny maty zany na ny finoana fa andraisana fitahiana avy amin'ireny maty ireny zany dia zavatra tsy avy amin'Andriamanitra ireny, tsy sitrapon'Andriamanitra fa fanompo-tsampy. Satria izany indrindra ny zavatra mitranga any amin'ny famadiana hoe mino fa ny fanaovana n'iny zavatra iny dia hitondra fitahiana. Ny fakana an'ireny tsy rehefa hamonosana an'le faty le razana iny dia iny tsy iny no alaina tehirizina ny trano dia inona le izy fa hitondra fitahiana. Za milaza aminao fa fitaka izany zavatra izany, tsy hitondra tsy afaka hitondra fitahiana ho anao izany. Sy ireo zavatra natao tamin'ilay famadiana sy ny rehetrarehetra, tsy haiko izay mety hoe lamba sy izay zavatra rehetrarehetra tany amin'ny famadiana dia alain'ilay olona le izy dia inony olona hoe afaka hitondra fitahiana, afaka hitondra zavatra soa amin'ny fiainany nefa dia zavatra mifanohitra amin'izany indrindra ny zavatra mitranga ao ambadika ireny zavatra ireny, satria ireny zavatra ireny dia tsy sitrapon'Andriamanitra velively. Rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia
faravarana misokatra ho an'ny devoly zay ahafahan'ny devoly mandrava sy manakorotana fiainan'olona. Rehefa misy famadiana ihany koa dia tsy maintsy misy ny fanantonana mpanandro. Rehefa misy famadiana dia tsy maintsy misy ny fanantonana olona izay mahafantajavatra, izay tsy avy amin'Andriamanitra mazava ho azy fa mpanandro sy ireo mpisikily na olona hafa ihany koa. Ka ny tenin'Andriamanitra dia mandrara antsika kristiana mba tsy hanatona mpanandro. Any amin'ny Deutéronome 7:20 ny 9:10 no milaza an'izay. Tsy azontsika ataony manatona mpanandro satria fanompo-tsampy izany. Fanompo-tsampy, ary ny mpanompo-tsampy dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy handova fa ambarany tenin'Andriamanitra any amin'ny Apokalipsy hoe ny mpanompo-tsampy ozy izy dia manana anjara any amin'ny farimy rehetra any amin'ny fahaverezana. Noho izany tena zavatra fady indrindra amin'ny tsika maha-kristiana antsika ny zany fanompo-tsampy. Ka ny tenin'Andriamanitra dia miteny fa tsy manao an'izany ihany. Zany hoe mety ianao ngamba miteny hoe ka zange tsy nakany fa za nanatrika an'ilay famadiana fotsiny, zange tsy nakany amin'ilay mpanandro fa le olona hafa ny nakany fa za manatrika fotsiny. Tenin'Andriamanitra miteny any amin'ny Romanina 1 ihany hoe tsy izay rehetra manao izany ihany ozy izy fa zay makasitraka ny manao koa. Ianao zany efa fantatra hoe zavatra misy an'izany fanatonana mpanandro le izy kanefa ianao makany makasitraka an'izany dia mitovy amin'ny zay nanatona mpanandro ihany ianao miombona ihany ianao amin'ilay zavatra rehetrarehetra atao any satria tonga ianao manatrika an'le izy dia miombona fahotana amin'le olona ihany ianao. Misy ihany koa tsy tonga ny toerana mihitsy izy, tsy tonga ny toerana izy satria izy efa mahafantatra hoe tsy tokony makany ny kristiana dia tsy tonga izy fa saingy ny tsodrano dia alefa ny makany. Mbola mitovy amin'ny makasitraka ihany koa izay zavatra izay, mbola mitovy amin'ny makasitraka ihany koa, mbola mitovy amin'ny makany ihany satria ny volanao mbola lasany dia mitovy ihany izany zavatra izany, dia mbola miombona ianao dia mbola mitovy amin'ireo olona mandeha ihany ianao dia mitondra faharavana eo amin'ny fiainana izany zavatra izany. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny andehanantsika kristiana, ny anaovantsika kristiana ny resaka fahamadiana satria resaka filalaovana faty ny tena atao anatin'izany zavatra. Ny filalaovana faty no tena atao ao anatin'izany famadiana izany, ka zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Ary misy finoana zavatra hafa mihitsy, finoana zavatra hafa zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany famadiana izany. Tsika isanao mahalala an'izany le izy moa misy isan-karazany araka ny faritra tsiraray avy, samy misy fomba maro isan-karazany fa tady io tsara fa tsy sitrapon'Andriamanitra no andehanantsika manatrika an'ireny fomba ireny satria mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ireny raha mbola velona ilay olona ny tokony asiana soa fa tsy rehefa maty izy zay vao tena hoe ahindrahindra sy asiana soa be. Fa rehefa mbola velona ny olona anankiray araroty ny manisy soa azy, araroty omeo azy izay zavatra tokony mena azy, ampitafio tsara izy rehefa tokony mena fitafiana tsara, fa tsy rehefa maty izy zay vao tena ampitafiana tsara, zay vao tena omena zavatra tsara. Zay ny fandaharantsika tamin'ity androany ity mino fa nandray zavatra indray ianao tamin'ity androany ity mirary soa dia samy tahiny Jesosy daholo.